Mpiambina iray nateratany Sinoa mpanao vato eny Mazavahoilina no maty ny zolahy 3 rehefa niditra ankeriny tao anatin'ity trano ny teratany Sinoa ity ireo mpanao ratsy ireo. Teto amin'ity fefy ny lakoro ireo zolahy no niditra. Tratran'iray zolahy tao an-tranony tovolahy 17 taona izay mpiambina ka novonoiny ireo 3 lahy tamin'ny fomba fiainam-pibiany tamin'ny alalany Tsatokantsy. Tsy nisy entana nalaina zolahy 3 nanafika fa namono io mpiambina io no nataon'izy ireo nandritra ny fidirana ankeriny tao. Patron anakay nantso anakay hoe misy problème aty amin'ny dépôt na tonga avy nambarany taminakay. Dia za tonga tonga dia tamin'ny hôpitaly Tandrovatary. Jirele les gens les tchèques si tonga dia sajany tonga dia maty zany io le gardien tato zany tonga dia maty izy. Nafatany zaza io tato nisy jolany tsofoka. Nisy dahalo zany tsofoka tato. 3 lahy ny dahalo tsofoka tato. 3 lahy reo. Ireo zany nivakiny eo le fenêtre tambadika tany. Ngotany eo le grille trano. Dia avy eo reo tsofoka tao savaindreo tanatin'ny trano tao tsy raha hitandreo tao le Sinoa tsy matory ao. Dia ato misy caméra. Dia le ordi le disque dur ino nandesindreo. Sao tsy tena nandesindreo fa disque dur tilo nandesindreo. Disque dur tao tamin'ny ordi. Dia reo boaka any namonjy le boay kely amin'ny chambre raiky amin'le misy amin'ny gardien miamby aby zany. Dia tonga dia teo reo fatorandreo tady le tanan'le fanazavan'le patron patron-dreo tady le tanan'le gardien. Dia madamany nasindreo skotra amin'ny vavany. Dia mivangovangoindreo ty gardien ty zandry kely ty mivangovangoindreo amin'ny lohany feny marobe zany nitrasitrasy amin'ny lohany. Zay zany le nitondra ino no jolahy reny hitrataka. Io amizay zany tsy haiko amizay le tsika natondra inona ito fa zany mahita le trace zany tsy nadihana meso taoko amin'ny lohany. Misokatra araka izany ny fanadihadiana mikasika ity raharaha tao Mazavahoilina ity. Ny vata mangatsiaka ny tovolahy 17 taona maty kosa dia efa nohitiny fianakaviany any Fianaratsoa. Olona 4 indray no nalainy baka ankeriny tao amin'ny fokotany ny Ambodiriana Mangabe, commune Ambanivohitra Mahevatanana, district ny Mahevatanana, ny sabotsy faharoa ny volana Mars tokony tamin'ny valora sasany alina. Dahalo miisa 5 no niditra tamin'ny fokotany io nitondra fitaovam-piadiana mahery vaika. Ny roa amin'ireo nalaina ankeriny moa avotra soamantsara. Ny iray kosa nandositra ka maty voatifitry ny dahalo ary ny iray sisa faha-4 no lasan'ireto dahalo ireto. Efa anatoerana amin'izao fotoana izao ny gendarmerie pirenena manokana na ny unité spéciale anampy ny gendarme any an-toerana. Rongony 14 fatotra milanja 10 kilao no sary ny polisy pirenena teto Mahajanga tamin'ny tovolahy iray tao amin'ny fokotany ny Mahajinjo Antanimasaja. Saika amidy ny ranamana ireto zava-madimila ireto teta tapo-tanàna ny Mahajanga saingy noho ny loharam-baovao ny olona tsara sitrapo dia niantona ny teti-dratsy ny lehilahy ity. Ny alina ny zoma voalohan'ny vola marsa teo nisy olona tsara sitrapo niantso ny polisy pirenena fa misy mivarotra rongony eny amin'ny faritra Mahajinjo eny Antanimasaja. Raha nahinona io mpitandron'ny filaminana dia nilatsaka tena toerana ka ity tovolahy iray ity no tsatsa eo mpivarotana izany rongony zany. Marina itony fa ity rongony ity dia nafarana avy any amin'ny faritra Ambanja eny andeha amidy eto tapo-tanànan'ny Mahajanga. Raha malala fa ny rongony moa dia fototsy ny ratsy rehetra eto amin'izao tontolo izao ka ny amin'ny foka na amin'ny vidy na amin'ny varotra dia hiarany lalàna tokoa no manao an'izy io. Eto moa izay dia manentona antsika amin'ny vahoaka eny amin'ny fokotany isan'isany ireny mba hampanjay ny mpitandron'ny filaminana mba ahafana manenjika ny mpanao ratsy rehetrarehetra. Raha mahita koa ny tsy fanjem-pahalemana eny amin'ny fiarahamonina ka miantso ny polisy secours na ny hira zany na ny fipa na ty amin'ny komisaria. Efa vita ny famitorana ity lehilahy ity teo anivon'ny polisy pirenena ary atolotra ny fampanaovana izy androany Alatsinainy fa 4 ny volana Mars. Ny amerina ny maizy azy eo anivon'ny firenena sy ny mpanjifa indrindra ny fanatsarana ny tolotra sy ny vokatra eo amin'ny postra malagasy no anisan'ny politika hoentina ampandrosoana ny poste hoy ny tale-jeneraly ny poste Ranarson Richard. Ny postra efa mandroso
fa noentina ampandroso azy bebe kokoa zany a no tena hoe imasotsika amin'izao fotoana izao dia izay indrindra no ahatongavana mitety fahatany toy izay ataona izao mba ahafana manaparehaka ny vina mpampantroana hoentina zay apetraka ho an'ny mpiara-miasa rehetra ho zaraina ho an'ny mpiara-miasa rehetra hoentina arak'izay resanao zay hoe hoentina mpantroana bebe kokoa ny postre malagasy io zany dia tsotra ihany araky ny hitatsika misoratra ery anaty trano ery dia hoe ny postre malagasy présente visible et fierté de tous zany hoe fitiana ao anatin'io teny anankitelo ireo ny vina fampantroana hoentina ato anatin'ny postre malagasy manao ny aona mivantana tamin'ireo mpiasan'ny poste malagasy rehetra eto Mahajanga ny tare jeneraly poste mba ahafahany mampita mivantana tamin'izy ireo izany vina fampandrosoana izany izay miainga tanteraka avy amin'ny service totran'izy ireo ho an'ny mpanjifa. 9,000 ariary hatramin'ny 2 ariary ny kilao ny crevette eny Antseneny amin'izao fotoana izao. Mitobaka ny entana saingy ny mpanjifa no tsy misy firy. Ireo hotely lehibe no tena mba maka maro hatrany amin'ny 5 kilao any ho any. Vidin'entana amin'izao tsy lafo fa mora ndraiky izany koa fa le olona zany tsy mazaka fa angamba le olona tsy sovola. Amin'izao izy tena mora tsy malafo be 3 kilos 5 kilos par jour. Naona ty fandeha an-tsena ny crevette amin'izao fisotra efa no vidiny be mora sa lafo? Lafo satria lafo koa kananazy. Rehefa maka ofiny? Zao prix malalpily. Maka 50 000, 60 000, varotra 70. Arakaraka ny kananazy. Dia amin'izao nareo raha tena mikolo malafo ohatrany lafo kilo firy isan'andro. Na dia 10 kilo tsy lafo indray andro zany raha malafo 3 kilo 4 kilo. Miditra efa tiantoka ireo mpivarotra satria abetsaka ny entana tsy lafo. Ahoana ary ny fomba hitehirizana azy? Atao soklasy foana le entana amin'izay tsy simba. Dia tsy mahatsiaro misy fatantoka matiantoka mihitsy amin'izao satria raha vao tsisy vakansy le tsena andavanandro dia tsy mandeha le tsena dia matiantoka mihitsy amin'izao. Misy ara simba mihitsy ara entana anay. Ny akanan'ny entana moa lafo dia lafo ka tsy afaka mampidina ny vidiny ireo mpivarotra ireo.